Halleluja. Teneny ao akaikinao hoe tonga soanao atao fanatrehan'Andriamanitra. Dia teneny ihany izy hoe tena faly hoe mahitanao tonga atao fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Fantatrao hoe matotsika amin'ny tenan'izany hoe faly. Izay aloha dia faly mahita anareo tonga atao fanatrehan'Andriamanitra misaotra amin'ny tompo ny amin'ny fitarihany antsika tsirairay avy. Fa fantatrao hoe fa Satana sy ny hafa be tsy faly mahita anao tonga eto. Za mahita dia efa mpandresy. Ianao tena rehefinao tena mahita anao mpandresy aho hoe. Ary hitako mihitsy fa resy ao amin'ny fiainanao Satana. Satria nanahoana? Satana dia miezaka mafy mihitsy hahatongavany kristiana ny fanatrehan'Andriamanitra. Maro izao ny olona mety misy etaeta ihany fa no tsy fahafantarana an'izay hoe fanahy manakana anazy tsy ho tonga ny fanatrehan'Andriamanitra dia blokezany amin'ny toerana misy azy ihany. Dia inona? Dia faly Satana. Satria nafantany hoe rehefa tonga ianao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tombo fahalalana ianao an'Andriamanitra, tombo hera ianao amin'Andriamanitra, voaka ny vao anao tonga dia liona mitrelona mampitsoaka ny Satana. Ka tena mitenanao mihitsy aho hoe tena fandresena fahatongavanao eto. Maro ny olona mety voabloke ny aretina ny mpandriny fa ianao tonga eto. Misy fandresena izany. Tsarovy tsara fa rehefa mitondra amin'ny fotoana ohatr'izao dia mitondra mbavaka foana. Ny fanatrehan'Andriamanitra izany tsy tsika izao fotsiny. Fa misy fiomanana anara-panahy ahatonga nasy anao azo ilay tena anjara fahasoavan'Andriamanitra izay tokony ho anao androany. Ka androany dia manana fifaliana mihitsy hoe tena tonga eto tena misy tena tonga eto ny voa ianao Satana androany fa tonga androany. Mety miezaka ianao nanakana anahy. Za mandresy fa hitako efa tonga tsy voasakanao tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izy koa ny devoly faly izany misy olo any fanatrehan'Andriamanitra ny kristiana anankiray na zanak'Andriamanitra. Miezaka mihitsy Satana erak'izao tontolo izao manakina ny mason'ny olona tsy hitadin'Andriamanitra. Ny jentilisa moa anatin'ny tsy fahafantarana sy ny fahalalana dia mirenireny izy hoe jamo ozy izy Jesosy. Izay le hira malaza iny Amazing Grace. Ozy izy avant ozy j'étais aveugle maintenant je vois. Fa za mahita fa ianao ilay androany tsy aveugle intsony matoa naseho amin'ny fanahy masinanao ny lalana mankany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Ka androany mietanetana sahady fa fandresena nahatongavanao eto aza mieritreritra mihitsy ianao hoe verimaina. Efa nisy devoly maro resinao nahatongavanao teto, resiny amin'izay Jehovah matoa anao tonga teto. Tena misy aho tena mamahy mihitsy ry zalahy amin'ny hafa hoe tena misy olona anay indray ty afantatra ny identité anao izy eo amin'ny Kristy. Voa indray tsika, tombo indray ozy izy mpiady eo amin'ny Kristy. Ka ianao aza manieritreritra mihitsy dia voatavy ve za zao? Tsy ve za zao? Non. Teneno akaikinao tsy maintsy tahina ianao hoe. Amen. Misy teny izay tiako raisitsika alohantsika ny hanomboka ao amin'ny Romains chapitre 14 verset 17. Raisy ao amin'ny baibolitsika. Romains chapitre 14 verset 17. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Fantatrao hoe fa fanatrehan'Andriamanitra amin'ny voalohany tsy hoe ty toerana ty. Zasy ianao zao hiala eto rehefa avy eo. Fa zasy ianao mino an' Jesosy mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra. Fanatrehan'Andriamanitra ao anatinao. Ka ianao zao androany tsika mitsofoka anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy zavatra tediavinao hita maso io Andriamanitra fa io izy mandeha. Fa ao anatinao ilay izy. Ao anatin'ny fanahinao ho an'ny olona izay efa nanaraka tsika tamin'ny voalohany teo hoe rehefa tera-baovao amin'ny Kristy ianao dia lasa ray amin'ny fanahy masina ny fanahinao. Ka ao anatin'ny fanahinao ny royaume de Dieu. Izay efa marina izao mila takatry ny kristianina. Satria ny olona ndraindray mipendapendana hoe aiza za fanatrehan'Andriamanitra tsy azo aiza royaume de Dieu izany aiza tsy hitako. Fa ilay izy rehefa mino an' Jesosy ianao dia ao anatinao tena ianao ao anatinao hoe fanjakan'Andriamanitra noho ny fanahy masina. Dia ny ten'Andriamanitra eto miteny la paix ozy izy, la joie, la justice. Ka tsy normala mihitsy ilay kristiana andeha any fanatrehan'Andriamanitra izy dia ohatrany hoe andeha andevon'olona izany. Tsy normal. Jerena akaikinao dia tsikitsiky io izy. Tena tsikio mihitsy izy. Tiako mihitsy ianao izy détendre satria izay fanatrehan'Andriamanitra. Izay ny tenen'ny ten'Andriamanitra teo hoe c'est la joie ozy izy, la justice.
Ko manina misy kristiana rehefa tonga dia za aloha le tonga ho fanatrena izy efa forcena be ohatrany hoe tena ohatrany forcena izy any alakeo any préfecture rehetra any Bobigny etsy. Dia nefa jery aho satria na te azo taratasy mavita manao rehefa amin'ny telo maraina ilahatra amin'ny préfecture any Bobigny. Fa eto pasteur amin'ny teny amin'ny telo sasany mbola sasany tsy malina tsy mbola anao amin'ny telo sasany 30 minutes zao aloha ka 30 minutes kely. Tantarao satria tsy fatsapatsika le réalité an'ilay fanjakan'Andriamanitra satria tsika zatra mandeha amin'ny maso ozy izy foana c'est pas le manger le boire ino moa tia Paul teneny satria ty vatany ty mitady le manger le boire. Dia tsika mila mise dépouiller ty vatany ty fa ianao rehefa mitady an'Andriamanitra dia mandeha amin'ny fo mandeha amin'ny finoana. Ka androany no tiako mihoatra no fitsekina fifaliana ty anisan'ny tianao indrindra eto amin'ity tany ty. Ohatra zao hoe mety mpifakaty mpivady efa ela be mihitsy zareo tsy mihaona. Dia ohatra mihaona bitabitaka le mpivady rehefa hoe tonga le datiko any amin'ny aéroport fa miverina izy. Dia imagineux kely ohatra hoe vadinao fa 10 ans tsy hitanao zao tsika hita vavolombelona. Pourtant izy tsy nahita mivady zao hitako efa tsapako mihitsy le bitapitany fona hita mivady izy amin'ny aéroport amin'ny octobre. Ka ianao hoe mba bitabitaka eto amin'ny fanatrehany Jesosy mba faly ve ianao? Tiako mihitsy eveena ny ao anatin'ny cœuranao sy nisy nefa maninona ka za tonga eto. Ino moa natongavanao eto? Eto amin'ny toerana tsara indrindra ianao satria na eto Jesosy. Dia zavatra omeny Jesosy eto joie en abondance, fleuve d'eau vive d'amour, paix, justice, izay tsy ananan'izao tontolo izao. Vao mivoaka fotsiny ianao any amin'ny transport dia olona stressé hitanao be da be tsy mana paix justice izy zay. Vao teo zao nisy ankizy miteny hoe misy alerte à la bombe dia mifofotra daholo tanaty transport. Fa ianao izy Jesosy que votre cœur ne se trouble. Satria manao izy zaho izay efa nandresan'izao tontolo izao. Ary zaho izy ao aminareo sy miaraka aminareo. Ka io ilay fanjakan'Andriamanitra noho ny fanahy masina. Dia tiako mihitsy tsika kristiana tsapa an'izay réalité izay. Fa tsy vitan'ny hoe le angina lahady kambe mampimotivation sasany dia iny le robe bobo anaovako izao idefila zao rehefa androkatra rakitra etranolona e za ve nandeha nizava na toe mpivavaka zany na toe mpivavaka jera mianina zao inona ndray zao ny akanjo mianina androany sy olo tomobile ndray le paster itsikina miany za ve naleanao tsy za ve Andriamanitra naleanao mpanjaka ka tsika ianao tena mifaly ianao. Taloha tsika mifaly ohatra raha ohatra misy olona malaza mi-invité antsika ohatra ny trano. Ohatra hoe invité ny Hollande ianao na tsy tianao ary Hollande na tsy mifidy azy ary ianao fa naza invitation ianao any amin'ny Élysée dia ianao hoe tsy tetateta andeha na dia mijery kely fotsiny ahoana zany ao amin'ny Élysée zany hitan'ny président hoany. Mety avoakanao amin'ny Facebook avy hoe nahita ny Hollande fa ianao eto ahita an'Andriamanitra teto ny akaikinao ahita an'Andriamanitra ianao eto hoe amen. Ahita mpanjaka ianao androany. Ka tsy haiko ina mety napareraka anao tany mety viza anao pendant la semaine fa miteny anao fa tonga ianao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Le tompo mpanjaka ozy izy hoe sambatra izy nareo izay noana sy mangetaheta. Matoa ianao tonga eto dia noana satria ianao noana an'Andriamanitra satria ianao mangetaheta an'Andriamanitra. Tiako hiveena ny appétit anao androany. Sambatra izy Jesosy izay noana sy mangetaheta. Noana ve aloha ianao, mangetaheta ve aloha ianao. Izay ny condition tadiavin'i Jesosy anao fotsiny eto. Tsika toatra ny amin'ny religion hoe ny sasany tsy maintsy mandeha lamaiky moa dia tsy maintsy tongana ianao, tsy maintsy mihodinkodina ianao mandany vola tsy izany tenen'Andriamanitra. Tsy miteny antsika intsony Jesosy hoe mila makany Jerosalema ianao. Tadidinao ilay zany teo amin'ny Mont Olivier, tany ianao makany vao mahita. Nandanynao mitady amin'ny Mont Sion aloha. Fa inona? Finoana no niteny Jesosy fotsiny ianao izany hoe izay vonondrona tena mianarako izy dia ovoany. Ny finoana ny Jesosy fotsiny ao anatintsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mifatsika reconnaissance. Tsy lavitra Andriamanitra fa ny olona mihitsy tsy mitady an'Andriamanitra. Tsy sarotra hita izy fa ny appétit-ny olona an'Andriamanitra mihitsy tsy misy. Fa anio mety manana aretina ianao ara-panahy, mety misy aretina ny tokantranonao, mety misy aretina ny fiainanao. Raha Jesosy no nomen'Andriamanitra anao izay moa ny fampianaranao maly hoe
Men'Andriamanitra raintsika une meilleure alliance en Jesús. Car si Dieu a donné le meilleur en son Fils, tsy ho ratsy zany valy ty zay omen'Andriamanitra anao androany. Manantena azy zany, minoany zany. Fa anao izy tsy haiko na mety adiny izay mety lalovanao, matoky azy. Velomy ny fanantenanao an'Andriamanitra, velomy ny hetaheta, velomy ao anatin'ny fonao. Aza mijery olona, aza mijery situation, aza mijery lieu. Fa ny fonao sy Jesosy hoe sambatra nona sy mangetaheta fa izy no vokisana. Ka za mahita fa voky ianao voaka tsy amin'ny varavarana itsy. Voky mpifaliana anao voaka amin'ny varavarana io, voky fahasoavana anao voaka eo, ho voky santé divine ianao miala eto, voky joie, voky amour. Tsaroa fa zany tsy omeny izao tontolo izao anao. Ka ianao mety taloha niazakazaka mitetanteta mitady any ozy izy pasteur Bongouzay, j'ai cherché ozy izy partout. Misy manao tour du monde mba azahoana joie, paty dia manao tour du monde izy miezaka fa hahita réponse. Nefa Dieu il est là où tu es. Be da be manao an'izany a. Dia ny olona hoe hanao tour du monde izy dia je veux m'évader, je veux chercher la liberté. Misy question d'existence any izy dia mila manao tour du monde 12 000 kilomètres, 20 000 mandany voly tsy hi-chercher réponse. Nefa Dieu il est là où tu es. Fa ny fonao jereny mitady azy ve ianao. Hoy izy Jesosy hoe je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité tsy any Asie ny vérité. Ny vérité tsy any amin'ny Malaika, tsy any Amerika ny vérité. Ianao mety hitady ny vérité tsy haiko ny point d'interrogation anatin'ny fonao ihany. Ela ihany ianao mety miereto atao amin'ity tany ity. Be da be interrogation ao anatinao fa androany réponse atokana nomeko anao dia Jesosy. Vous disiez je suis la vérité. C'est la réponse à l'existentialisme de l'homme, Jésus. Mangataka antsika hiaritsanga antsika hanao antiry ity hanomana ny fomam-panahintsika hiditra anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Pour moi
à chaque jour dans ta grâce. Un jour je te verrai face à face. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désatère. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désatère. Jésus, rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désatère. Jésus, ton amour me désatère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Tena sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy hainay ny saotra, tsy hainay ray eo. Tsy takatry ny sainanay ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay. Saotranao izay ray eo. Fa no nanomezanao an'i Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana no fahotanay, no finoanay an'i Jesosy Kristy. Sy nanomezanao anay fainanao masina toetra ao anatinay dia tonga paradisa tany ny fiainanay. Na dia mandalo ny akoho fahafatesana ary ny zavatra hitanay maso, dia ny fanahinay dia mitoetra anaty paradisa satria ny fanjakanao nataonao mitoetra ao anatinay. Saotranao izay raha eo ny amin'ny fanjakanao izay tsy nafeninao anay izay mino an'i Jesosy Kristy zanakao. Saotranao izay ray eo fa raha mivory eto izay reto dia mivory no ny anaran'i Jesosy Kristy ary mino izay efa eto ianao. Saotranao ray eo ny amin'ny fikoliana ny fitiavanao eto amin'ity toerana ity. Ianao satria ianao ny Andriamanitra ny fitiavana. Saotranao izay ray eo ny amin'ny fiadana izay nomenao anay. Maro ny olona Tompo eto amin'ity tany ity. Feno fanahiny, feno tahotra, tsy malika engofana. Fa izay ray eo natsoinao. Natsoinao izay eo ambany heratrao androany. Natsoinao izahay ny amin'ny fitiavanao. Ary tsy nafeninao aminay ray eo. Fa sarobidy aminao izay andro, izay tsy miray avy. Mangataka aminao fa ny masina. Fantatry ianao fa eto. Ary manome voninahitra anao fa ny masina. Fa raha tsy eo ianao, tsy afaka manifestena ny fanjakan'Andriamanitra.
Tsy afaka maneho amin'ny fanarenan'ny tenin'Andriamanitra raha tsy manana anao fanahy masina. Mangataka aminao ka asio ny olona tsirairay avy androany. Fanahy masina. Raha nisy jambo ara-panahy alohan'izao fotoana izao, tsy nahita anao mihitsy izy hatr'izay. Sakafo masina androany fanahy masina. Ahitany an'Andriamanitra velona. Ahatsapany ny fitiavan'Andriamanitra. Sakafo ny fonay tsirairay avy androany. Sakafo ny fonay fanahy masina. Ataovy renireto oloneto ny fitiavanao anay. Ataovy tsapan'ireto oloneto fa ampy an'izy ireo ny fahasoavan'Andriamanitra. Fanahy masina. Ataovy réel amin'ireto oloreto ny fanatrehanao androany. Fanahy masina. Ampangino ny tabataba sy ny filan'ny nofo rehetra. Fa raha tonga eto izahay, tsy noho ny olombelona, tsy ambiance antediavinay, tsy zavatra afaka midésaltérer-ny soafan'ny amanay ankoatranao fanahy masina. Ka mangataka aminao fanahy masina, ka asio ny olonao androany. Ka asio ny olonao fa raha tonga eto izy ireo dia mangetaheta sinoana. Mangetaheta sinoana amin'ny famarinana. Jésus, Seigneur, révèle-toi à chacune des personnes ici présentes, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, agisse sur chacune de ces personnes afin qu'ils comprennent, Seigneur, combien tu les aimes, Seigneur. Oh Seigneur, manifeste-leur ton amour. Qui ne cherche pas, Seigneur, les réponses ailleurs dans ce monde comme toi, Seigneur. Désaltère, Seigneur, leur âme assoiffée. Donne-leur la force, Seigneur, aux âmes qui sont fatiguées ce jour. Sois leur force, Seigneur. Sois leur secours dans leur détresse, Seigneur. Parce que tu les aimes, Seigneur. Seigneur, que leur cœur reconnaisse ton amour aujourd'hui. Qu'ils sont si aimés de toi, Papa. Que chacun de nous ait cette assurance que nous sommes aimés de toi, Papa. Même si le monde ne nous aime pas, même si le monde nous maltraite, même si nous sommes mal accueillis par de nombreuses personnes, Seigneur, nous sommes toujours accueillis à bras ouverts dans ta présence, Papa. Tu as dit que tu ne refuses aucune personne qui vient à toi. Aujourd'hui, Seigneur, ces gens viennent à toi. Je te les recommande, Seigneur, aujourd'hui. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui guérit. Guéris les cœurs blessés, Seigneur, aujourd'hui. Les cœurs qui ont longtemps été dans l'amertume, qui ont souffert longtemps dans la colère, qui ont longtemps souffert, Seigneur, parce qu'ils se sont trop de fois sentis mal aimés, alors qu'il y ait un Dieu qui les aime si tant. Ce Dieu qui s'est sacrifié sur la croix pour tout homme, qui a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Saint-Esprit, touche le cœur aujourd'hui. Permets-nous aujourd'hui d'accéder à ton sanctuaire, Seigneur. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Attire ces âmes à toi. Fais-nous plonger dans ton océan d'amour, Seigneur, pour que nos regards soient détachés des choses de ce monde. Délivre-nous, Seigneur, du péché. Nous nous disons chrétiens, Seigneur, mais nous nous comportons encore mal. Nous attristons ton Esprit Saint au-dedans de nous, Seigneur. Combien de fois, Seigneur,
Nous avons déshonoré ce corps qui est ton temple, Seigneur. Combien de fois notre âme était en haine contre nos semblables, contre nos prochains. Combien de fois notre âme était en orgueil. Combien de fois notre âme a désiré le mal envers notre prochain, Seigneur. Pardonne-nous notre péché, Jésus. Saint-Esprit, touche nos cœurs, Seigneur, et amène-nous à la croix. Convainc-nous, Seigneur, de la vraie repentance. Parce que nous avons foi, Jésus, que tu nous as délivrés de tout mal et que tu nous pardonnes tous nos péchés. Et que tu as même dit, Père, que tu oublies nos transgressions quand nous nous repentons devant toi. Ô Saint-Esprit, toi, tu connais les cœurs des hommes. Aucun jardin secret n'est secret devant toi, Saint-Esprit. Nous pouvons cacher des choses aux gens que nous aimions, nous pouvons cacher des choses à notre pasteur, nous pouvons cacher des choses à la vue des hommes et nous ne devons rien te cacher, Seigneur. Le Saint-Esprit, esprit de justice et de vérité, brise nos cœurs de roc aujourd'hui, Seigneur. Brise le cœur de chacun parce que nous voulons voir ta face, Seigneur. Nous voulons te voir face à face, Seigneur. Nos cœurs sont durcis, nos cœurs sont orgueilleux, Seigneur. Que la puissance de ta grâce pénètre nos cœurs aujourd'hui. Parce que nous voulons te voir aujourd'hui à travers ta parole, Seigneur. Nous voulons grandir dans ta connaissance. Nous voulons contempler ta beauté, Seigneur Jésus. Nous voulons contempler ta majesté, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que celui qui est né d'eau et esprit, non seulement il verra le royaume de Dieu, mais il rentrera dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans ton royaume, Papa. Ouvre les yeux, Seigneur, sur les réalités importantes qui nous sont inconnues, Seigneur. Mais nous voulons connaître plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus te connaître aujourd'hui, Seigneur. Je sais que rien n'est impossible à toi, ô Dieu. Toi, le Dieu qui a vaincu la mort. Tu as vaincu nos péchés. Tu as vaincu la maladie, Seigneur. Nous savons déjà, Seigneur, que dans ta présence, nous recevons la guérison dans le nom de ton Fils Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre qui traverse le corps, l'âme et l'esprit de chaque personne ici présente. Que ta vie divine coule en nous, Seigneur. Coule, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons enivrés par ta présence, par ta personne, Seigneur. Rends-nous plus amoureux de toi, Saint-Esprit, en te connaissant plus, parce que nous savons que si nous te connaissons encore plus, Seigneur, nous ne pouvons que plus t'aimer, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir te connaître dans une nouvelle dimension. Nous ne sommes pas des chrétiens charnels. Nous ne marchons plus par la chair. Nous ne venons pas en présence de Dieu pour voir des hommes, pour être bien moralement, pour se sentir bien. Nous venons dans la présence de Dieu par la foi. En le nom de Jésus, parce que la parole de Dieu est notre nourriture. C'est la parole, notre nourriture. Éveillons chacun de nous cet esprit, un appétit. Une vraie appétit, Seigneur. Une personne sans appétit est malade devant le docteur. Une personne sans appétit spirituel est malade. Mais Jésus, tu es le Dieu qui guérit, que cette maladie, s'il y a des gens qui sont atteints de cette maladie spirituelle aujourd'hui, refusant de manger la parole de Dieu, refusant d'avoir faim de la parole de Dieu, je le délivre dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit suscite dans vos cœurs une nouvelle soif, une faim de Dieu. Dieu, que ton peuple te désire, Seigneur, en adoration, en vérité, Seigneur. Ne nous laisse pas, Saint-Esprit.
séduits par notre chair, par le monde. Nous ne voulons pas te servir, Seigneur, hypocritement. Nous voulons te servir avec vérité, Seigneur. Attire nos cœurs aujourd'hui à toi. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci déjà, Saint-Esprit, pour ton œuvre, pour ton onction de guérison. Merci, Saint-Esprit, pour la bonne nourriture que tu mettras sur la bouche de ton serviteur. Merci, Seigneur, pour les miracles que tu vas accomplir. Merci, Papa. Ne serait-ce que de juste savoir que nous sommes aimés de toi. Nous sommes dans la paix, dans la joie. Nous sommes dans l'espérance, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te remettons la gloire, la louange, l'adoration, Seigneur, en ce lieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Manifeste-nous ta gloire. Manifeste ta présence, ô Dieu. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta consolation en notre âme. Merci d'être notre aide, Saint-Esprit. Quand nous traversons les difficultés dans nos vies, c'est toi, Saint-Esprit, qui nous rend capables d'accomplir ce qui nous est impossible de nous-mêmes, Seigneur. Tu vois la vie de chacun ici présent. Tu vois leur cœur. Tu vois leurs besoins. Tu vois s'ils sont dans le gouffre. Tu vois s'ils sont, Seigneur, dans des situations difficiles. Mais nous savons que nous sommes aimés de toi, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que quand Pierre t'a crié au secours, quand il a perdu la foi, quand qu'il s'est noyé, Seigneur, tu as tendu ta main, Seigneur. Tu ne l'as pas laissé se noyer malgré son incrédulité. Aujourd'hui aussi, Seigneur, pardonne-nous. Pour toutes les fois où nous avons été incrédules, nous avons douté de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, je vois ta main que tu tends à chacun de ces enfants ici présents. Ils t'ont appelé au secours, Seigneur, et tu es le Dieu de la détresse. Tu réponds à celui qui fait appel à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que la vie de chacune de ces personnes est entre de bonnes mains, entre tes mains, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, cette réunion sous ta souveraineté, sous ta direction, sous ton autorité, Seigneur. Merci déjà, Seigneur, pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour notre liberté. Au nom de Jésus, Amen.